Faly magnana koralanao izay manaraka ity radio Antsofilazantsara ity. Tonga amin'ny fampahalalam-baovao isika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika vaovao natomboka androany ny fanadinana ara-panatanjahantena teo amin'ireo mpiomana amin'ny bakalorea. Mpianatra miisa 3,700 sy 700 no nandray anjara tamin'izany vaovao tateriny namana Bemitombo Arlay. Natomboka androany fa 70 ary faragna ny 13 jona 2024 ny fanadinana ara-panatanjahantegna. Raha toka tokony natomboka omaly 40 ny volana jona 2024 no andro voatokana anombony izany aty Antsiranana. Fa noho ny tsy fahazahoan'ireo mpampianatra mpitsara ny fanadinana ara-panatanjahantegna ny vacation taogno 2024 no antony tsy nampanomboka ity fanadinana ity omaly 40 jona. Mpianatra miisa 3,700 sy 703 no miatrika ity fanadinana ara-panatanjahantegna ity eto Antsiranana. Hatreto anefa dia tsy mbola voavaly ny olana izay sedren'ireo mpampianatra mpitsara ny fanadinana ara-panatanjahantegna eto Antsiranana. Izany hoe mbola tsy azo ny vola 20 isanjato ny vacation taogno 2024 izay nampanantenainy université-ny Antsiranana. Fa noho ny fampiresagna no natonga zao fanombony fanadinana androany izao. Ho hita eto ny tony izao fanadinana ara-panatanjahantegna izao hoy ny fagnazavan'ny tompon'andraikitry ity fanadinana ity eto Antsiranana. Tokony nanomboka omaly izy fa noho ny fandaminana natao zegny dia niany ity zegny izy natomboka eny ka zay zegny nanomboka manomboka amin'ny 7 heures dia mitohy hariva igny mitohy amaray dia 8 koa mitohina amin'ny alatsinainy ary natomboka izy tokony le 23 zegny mamarana izy. Nisy fampiresagna atao, nisy fampiresagna fa mbola tsy haiko mizavatra tapaka. Ka zegny teneniko hoe mandeha antsinika izy fa tsy mbola fantatra zegny le tohina amin'ny lenta. Nombre total tokony hagnano izy 3443. Tratran'ny polisy pirenena ireo mpifoka sy ireo mpivarotra jamala sy ireo mpaneranelina tao amin'ny Fokotany Skama ny 15 jona lasa teo iny vaovao tateriny Stanio Bezara. Robia 15 jona 2024 tao amin'ny Fokotany Skama tatran'ireo mpitandro filaminana ireo olona ratsy mpivarotra mpaneranelina sy mpanjifa ny héroïne izay antson'ny maro hoe Trebek. Folo ny olo taka tamin'izegny ary hoe mpivarotro izay tena mpagnano ny trafiquant ary araiky mpagnelagnelanana dia 7 ny mpanjifa. Niaraka tamin'izegny jamala 3 fonosana maventy sy rombony fonosana madiniky ary 62 boule ny héroïne izay milanja 7 gramy d'héroïne niaraka tamin'izegny ary 10 seringy 21 briquet sy misy vola 23 millions FMG na 4 ariary. Ireo fitaovagna voambara reo no fampiasa amin'ny Trebek na fagnanaovagna trindrona ny drogue dure amin'ny vatagna izay mitarika amin'ny tsy fahafehezantena ka anaka lasa manao ny tsy fanao izy ireo rehefa tsy ampy ny dose dia mangalatra mandrava magnendaka mitady vola mba ividianana io drogue io ka miteraka ny tsy fandriampahalemagna eto amintsika. Tsara marina fa tanora jiaby ireo tahaka io izay efa natolotra ny fitsarana omaly ary mbola maro ny tanora izay tafiditra sy lavo ny tia drogue dure ty na ny Trebek ny fahaizantsika izy. Ka manoloana zay dia entagnina isika vahoaka ray aman-dreny fiarahamonina jiaby mba samby andre andraikitry sy hiasa amin'ny mpitandro filaminana agnano signalement na magnano fanerana amin'ny alalan'ny afatra miafina raha toka mahita na misy tranga mitovy ity mba tsy ho sagnatria olosatsika ndray no piraitsy-kombakomba amin'ny fampotian'ny tanoratsika sy ny hoavin'ny tanindrazana malalatsika ity. Tamin'ny omaly tokony tamin'ray tamin'ny faritry Skama iny nisy toerana anankiray zany nanaovana fisavana. Zany hoe nisy zany aloha ny fanomezam-baovao dia aprean'izay nanao ny fisavana ny polisy nasionale. Rehefa tonga tao anatin'ny trano zany zay ireo entanareo no hitatsika tao
Izy ireo zany a misy ny rongonina jamala telo fonosana zay hitatsika io a 12 fonosana ny ataony zareo hoe bomba madinidinika ty zany. Dia nahitana ihany koa héroïne 62 boule zany a totalin'ny héroïne. Ino moa le héroïne? Io no atao hoe drogue dure, zany hoe le anaovan'ny zanatsika anaovantsika ino moa zany a Québec, zay filazantsika anazy eto, zay anisan'ny mampijaly mampalahelo ary manahirana ny mieritreritra anazy, potika mihitsy ny taranaka atsika amin'ity resaka Québec ty amin'ny tanàn'ny Antsiranana. Ireo ny fitaovana rehetrarehetra misy balance andanjalan'ity rongony héroïne ty, ireo ny briquet, io ny seringue, io ny fitaovana isan-karazany, ary ty amin'ny ilany aby ty zany famonosana le héroïne 4 600 000 ariary. Zay zany tratra tao azo lazaina fa vola vidin'ny ireo zava-mahadomelona reo, vola maloto zany reo dia niraisina ihany koa zay natambatrinay amin'ny zavatra rehetra voarainay tao. Ny isan'ny olona voasambotra moa zany folo, ao anatin'izay folo zay roa zany tena mpivarotra, roa mpivarotra mpivady izy io zany hoe io olona io zany efa ozy ny teny teknika zany hoe récidiviste, fa mpamelokeloka ary betsaka ny famalala anazy eto tanànan'ny Dego. Ary ny anankiray zany ny raiky amin'io zany mpanelanelany, dia ny ambiny zany ny fito mpividy, satria zay rehefa tonga tamin'io place io dia efa tonga mpividy marobe, dia tonga dia nisamborinay zany reo mpividy rehetrarehetra reo ary niaiky reo mpividy reo zany efa misy mitondra seringue, fa mitondra fitaovana miaraka amin'ny briquet, satria ny fomba fanaony zareo zany tonga dia miditra ao trano manao an'le dozy dia tonga dia mitsinjona an'le drogue dure zany. Zay zany fanaony zareo. Miangavy antsika rehetra ray aman-dreny vahoaka mba tsy hijery fotsiny ny fampiteny zanatsika eto amin'ny tanànan'ny Dego ty, fa dia any anelanelan'ny fokotany misy an'izany rehetrarehetra dia mahafantatra hoe efa mpivarotra zava-mahadomelona manimba ny zanatsika io olona io, nefa dia lasa ohatrany hoe sanatrian'izany complice mifampiteny taranaka atsika eto amin'ny tanànan'ny Dego ty tsika. Ka mila zany firaisan-kina, mila fiaraha-miasa mpitanjona filaminana, fa zay volona foana anao ny asanay. Mpianatra misy 520 izay nanaraka fiofanana teny anglisy tao amin'ny centre d'information CEMI no navoaka tamin'ny 520 jona lasa teo iny, vaovao tateriny Bezara Stanio. CEMI, Spoken English Make Easy, dia centre de formation de la langue anglaise eto amin'ny tamin'ny Antsiranana, izay namoaka ny mpianatra tao amin'ny cercle mess ny 520 jona 2024 lasa teo igny. Ity formation ity dia mampianatra ny fomba mahomby sady malaky ny tenin'ny anglisy, indrindrandrindra ireo teny magnodidina ny resaka andavanandro makasika ny business na resaka varotra zegny, ary ny à l'international ao agnatin'ny fotoana fohy de 2 volana izegny, izay kahigna hoe cours intensif. Ny mpampianatra dia feno trakefa ary tena matianina efa nampianatra tany ivelany, izay manome fampianarana amin'io centre de formation, nanome fampianarana ireto mpianatra ny boka ireto, ary miara-miasa amin'ny fanjakana koa ity centre de formation ity amin'ny fagnomezana ny maro-pahaizana na ny attestation izegny. Azadiny fa ny fahaizana ny teny hafa maro dia mampisokatra, mampivelatra, mampivoatra ny hoavy, fa indrindrandrindra ny fahaizana ny teny anglisy izay teny voalohany fampiasa maneran-tany. Araka ny fiteny hoe olo mahay raha tsy very mandeha, dia olo mahay langy tsy very mandeha koa. Fa ny attestation zay nazonareo niany avy tanareo mitady asa agny, avy tanareo zay hoe le misy tanjonareo zegny mety zo izazonareo le original indesinareo amin'ny direct FPD anary agnaboly lycée technique io,
io nareo certifié izy ary isoratsika koa directeur zay nikarakara ty formation ty satria izy agnisan'ny manana traikefa etsika tsara fa tegna hoe misy lanjany le formation ataotsika formation anglaise hoe etsika tsara anglaise igny langue première internationale dans le monde tsy langue tsotra zao fa tegna nilaitsika na entany todiatsika na entany nandenatsika io langue itambaratsika amin'ny zanak'olombelogno jiaby na fiaignatsika andavanandro koa langue anglais io koa ilaitsika zo dikan'izegny atsika koa fa mianara jusqu'à amin'ny farany izy indray ny mamarina fampahalalam-baovao antsika isorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary isorana kosa ireo namana izay niaraka ny salahy tamin'izany fanatontosana ny vaovao izany indrindra namana Stanio sy Arlin ary Arsolo kosa teo amin'ny teknika veloma ho amin'ny manaraka veloma